chaîne d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitena ka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 2020 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Falomeravantsika indray ry havana amin'ny alalan'izao fandaharana izay vokariny etsika toivaka ny fahamarinana izao. Fandaharana izay rahantsika mandray avy amin'Andriamanitra ny hafatra hifampaherezantsika hifampitomboantsika ao anatin'ny hetsika izay ataontsika mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Koa faly miaraka amintsika rehetra ary alohan'ny fampizarantsika ny soratra masina dia andeha isika mbola hiaraka hivavaka aloha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo mideranao sy mankalazanao izay manome voninahitra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ka tafahaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izay indray izahay zanakao mitady ny fahasoavanao, mitady ny fanatrehanao, mitady ny fampaherezanao. Tsy mahay manao nainy anaino izay raha misaraka aminao ary fantatray kosa fa raha momba anay ianao ary mitantana anay dia tsy misy zavatra tsy hainay fa hoy ny teninao hoe mahay ny zavatra rehetra izay ao aminao le mampahery anay. Dia mametraka aminao izao fotoana izao izahay da io Tompo mba ahafahanay tsiraray avy handray ny hafatra aminao sokafo ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay mba hitoeran'izany hafatra izany fa mila ny teninao izahay Tompo dia mitenena indray aminay fa vonina iainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovan'izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Ny teniny izay tiana hifampizarana amintsika ry havana dia tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokiny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany izay vakitsika ao amin'ny toko fahadimy. Toko fahadimy amin'ny bokiny Isaia mpaminany no iarahantsika mamaky ny ampahany vitsivitsy fa tsy izy iray manontolo. Vakitsika aloha ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha efatra dia mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka hira ho an'ny malalako dia hira ny malalako ny amin'ny tanimboalobony. Ny malalako nanana tanimboaloboka tao ankavoana lonaka dia nasainy io ka nisorony ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara sady nanao tilikambo teo afovoany izy ary nandavaka fa miazam-boaloboka teo dia nanantena azy hamovoaloboka tsara izy kanjo namovoalobodratsy ka noho izany riponina any Jerosalema sy ry lehilahy amin'ny Joda masina ianareo tsarao aho sy ny tanimboaloboko inona moa no mbola azo natao tamin'ny tanimboaloboka ka tsy efa nataoko taminy koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara nahoana no namovoalobodratsy izy. Ry havana, Andriamanitra dia Andriamanitra mifidy firenena, mifidy olona ho an'ny tenany mba hatanteraka ny sitrapony hatramin'izay namoronany an'izao tontolo izao ka mandrakitsika ankehitriny izao ary ambara-pahatapitra izao fiainana izao sy izao tontolo izao dia mbola hanao izany Andriamanitra miantso olona, mifidy olona, mitondra olona ho eo aminy sy ho ampiasainy mba
ho voninahitry ny anarany ary mba ho vavolombelony. Tsy ny hoe anao asa ho azy ihany no antsoan'Andriamanitra olona, fa ny mba hanehoan'Andriamanitra aminy koa ny mahatsara an'Andriamanitra, ny fahatsarany, ny fahasoavany, ny fitiavany, ho kolokoloiny ka ataony mahalala sy mahatakatra tsara ny hoe inona moa ary atraiza mety azon'Andriamanitra atao aminy. Tahaka ny fifidianana tanim-boloboka anankiray izay asainy tsara, dia tahaka izany no ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay nandritry n'izay vanim-potoana rehetra nisiny izao tontolo izao izay ka mandraka ankehitriny dia ataony mba hanehoany ny voninahiny. Naka tanim-boloboka aho izy ary nikarakaraiko inona no efa tokony natao taminy no tsy efa nataoko. Ry havana, izany fomban'Andriamanitra izany dia tiana ny manamarika fa tsy tamin'ny zanak'Israely ihany, fa tamin'izao tontolo izao sy ny tantarany dia nisy vanim-potoana izay nifidianan'Andriamanitra, nanehoan'Andriamanitra ny maha Andriamanitra fitiavana sy famindrampo azy tamina firenena, tamina vondron'olona, tamina fikambanana, tamin'olon-tsotra, tamin'olona anankiray manokana. Nataon'Andriamanitra izany, mifidy Andriamanitra ary ao anatin'izany fifidianana izany dia te haneho izy ny zavatra hainy atao sy tiany atao mba hahatonga ilay nofidiny na firenena na olona haneho ny voninahiny, hiteraka vokatra izay mahafapo azy eo amin'ny fiainany. Te mba ilazany amin'ny firenena malagasy izay firenena nofidian'Andriamanitra ary misy endrika izay ahafantarana sy atakarana fa nanana endrim-pifidianana ny Madagasikara sy ny malagasy tokoa ny tompo tamin'ny tantarany. Tsy ela akory izay fa tamin'ity taona ity no nankalazan'Andriamanitra ny malagasy noho ny nanirahan'Andriamanitra ireo misionera voalohany avy amin'ny LMS tonga teto Madagasikara 200 taona lasa izay. Ny fandehan'ny tantara dia ny hoe nisy mpanompon'Andriamanitra tany firenena Wales izay nataon'Andriamanitra nahita tamina fahitana miendrika nofy, nahita malagasy izay nitaraina taminy ka niteny hoe midina mankety aminay fa mijaly izay aty Madagasikara noho ny aretina, noho ny fampotsampy, noho ny fanondranana olona ho andevo, noho ny zavatra maro samihafa, fijangajangana sy ny falotona, mijaly izay midina mankety aminay. Amampanompon'Andriamanitra azy dia nizarainy izany. Izy raha teo pastera izay nampiofana olona hoiraka ho misionera tany amin'ny firenena maro samihafa ary dia rehefa nizarainy izany fahitana izany dia nisy ireo voniny izay nanolo-tena dia David Jones sy Thomas Bevan izay nandena ka aty Madagasikara nitory ny filazantsara nampafantatra ny famonjeny Jesosy Kristy ho an'ny malagasy. Zany ny tantara nisy teto amintsika. Toa tsy isika akory amin'ny isika malagasy tamin'ny endriny tena hoe maha-olona nandefa taratasy na naniraka tany, fa Andriamanitra mihitsy nampahita an'izany mpanompon'Andriamanitra izany ny fahitana ary dia nisy olona vonina nankaty Madagasikara hitondra ny filazantsarany Andriamanitra ho an'ny malagasy. Toa maneho sady zany ny fifidianan'Andriamanitra nyity firenena malagasy ity fa tiany handray ny afatra avy amin'ny malagasy. Tamin'ny fotoana maro samihafa dia naneho Andriamanitra fa niasa teto. Nisy ny fanenjehana ny kristianina satria fotoana fitaorinan'izay nahatongavan'ny misionera izay dia maro ny malagasy nanolo-tena ho an'ny tompo ary tena nahafantatra fa marina izany fanarahan'i Jesosy Kristy izany, nijoro izy ireo ka nahatonga azy ny fanenjehana mafy ny kristianina, ny vonoana, ny gadraina sy natao izay rehetra fampahoriana neverina ho atao azy mba hialany amin'izany fivavahana izany dia nijoro ny ireo malagasy tamin'izany fotoana izany satria nahatsapa sy nahafantatra fa Andriamanitra no mifidy azy fa tsy resaka olona na fombafomba ka dia nijoro izy na ho faty aza ary dia nisy martyra maro teto amin'ny firenentsika. Zavatra hitantsika dia tao anatin'izany fanenjehana izany no nanomboka nandika ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiteny malagasy ny mpanompony. Azo lazaina fa tao anatin'ny fahoriana no nahaterahan'ny baiboly malagasy. Kanefa dia mahagaga fa ny baiboly malagasy no baiboly voalohany indrindra voadika tamin'ny fiteny firenena samirery tsy iarahany manana na iombonany amin'ny firenen-kafa teto amin'ny faritra Afrika
dia ny baiboly malagasy no voalohany tamin'izany. Maneho fifidianana, maneho fiasan'Andriamanitra mifidy firenena izany. Rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray izay nazava ny andro ka nanjary lasa tsisy zony ny fanenjena fivavahana, dia nisy mpanjaka zany hoe olona nanapaka sy nitondra n'ity firenena malagasy ity, nanolotra mihitsy ny firenena malagasy sy ny fanjakana ho an'ny tompo. Zany ny zavatra nisy teto amin'ity firenentsika ity. Efa hatr'izany nefa natolotra ho an'ny tompo ny firenena malagasy, dia manohy isika amin'ny filazana matetika manao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Tsy hoe faniriana fotsiny fa tena lay efa natao tany aloha ary tiana ho tohizana ho mandrakizay, satria fantatra fa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe sambatra ny firenena dia izay firenena manana an Jehova ho andriamanina. Azo lazaina ry havana fa nitohizan'Andriamanitra tamin'ny endrika maro samihafa zany fifidianana zany, fa manana ny tantarany manokana raha tamin'ny fomba fiasan'Andriamanitra koa ny firenena malagasy, tamin'ireo asa-pifoazana izay namoazan'Andriamanitra ny mpanompony nisy 4 miantaona ka nahatonga ny fisian'ireo fifoazana eto amin'ny firenena malagasy, ireo ray aman-dreny izay nanomorona sy nanometraka nitoby ary nitohy ny asa mandrak'ankehitriny. Fiasan'Andriamanitra hanehoany ny fifidianany ny malagasy izany. Eny fa na dia tsy tamin'ny endrika toby ihany azy, fa tamin'ny endrika fiangonana izay mijoro ihany koa manerana ny Madagasikara, dia misy fiangonan'Andriamanitra izay mijoro ary maro anisa amin'izao ankehitriny izao, dia isaorana n'Andriamanitra zany, fa ilaina koa ny mahatakatra fa fifidianan'Andriamanitra ny firenena izany. Raha ny tena marina ry havana dia tian'Andriamanitra hitohy izany fiarahana amin'izany eo amin'ny firenena anankiray, mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ka tonga ny fanjakan'ny lanitra indray ho fanjakana misy vaovao, fa ny tany sy ny lanitra ho levona, ary izany indray ny toeran'ny olona izay mino an'Andriamanitra manaiky azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Izany ny tian'Andriamanitra hita. Fa raha tohizantsika ny resaka momba n'ilay vaky teny teo amin'ny Isaia 5 dia izao anefa no zavatra hitan'Andriamanitra tamin'ny tanim-boaloboka na ny firenena izay ny fidiny, dia ny fireneny zanak'Israely, ny Joda no voalaza eto. Naniry izy mba hitany vokatra tiany teo amin'izany firenena ny fidiny izany, kanjo tsy nahita izy. Tsy noho ny aminy tsy nahatanteraka ny andraikiny ohatra, fa noho ny olona izay nifidy lalana tsy mifanaraka amin'izay tadiavin'Andriamanitra. Ary zany mandrakariva ry havana no anisan'ny nahatonga ny firenena izay nifidin'Andriamanitra, ny zanak'Israely manokana, nahita tsy fahombiazana, nahita fahoriana, nahita ady mafy, nitrangana aretina, trangana fanafiana sy fanjanahana avy amin'ny firenena-kafa, trangana fifamonoana, trangana zava-dratsy maro samihafa. Manan-ten'Andriamanitra mba hanohy ny fiarahana amin'ny olona izay nifidiny amin'ny alalan'ny fankatoavana azy tanteraka, saingy miala amin'izany ny olona dia miteraka olana eo amin'ny fiainan'ilay olona izany. Nanantena mba hamoha voaloboka tsara Andriamanitra tamin'ny tany-boaloboka izay nokarakaraina. Raha mijery an'ity tantara eto tsisika ry havana dia nataon'Andriamanitra mazava fa misy endrika vitsivitsy izay nolazaina ho fiodinana taminy, ka nahatonga n'ireto firenena zanak'Israely sy Joda ireto tsy namoha araka izay tian'Andriamanitra ho hita teo aminy. Ny anankiray voalohany dia nataon'Andriamanitra niatra taminy ny fahatezerany sy ny famaliana ny ratsy izay nataony. Raha tohizantsika ny vaky teny manomboka amin'ny 5 dia mivaky toy izao hoe: ny anaran'i Jesosy, koa noho izany dia aoka ambarako anareo izay ataoko amin'ny tany-boaloboko, esoriko ny fefitsilony ka dia ho levonina izy, ary harodako ny fefy vatony ka dia ho voahitsakitsaka izy, ary ataoko simba dia simba izy, tsy hoetezako ny sakelo-boalobony, ary tsy hoevohiko izy, fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo,
ary ididiko ny raona tsy ampilatsaka ranonorana aminy fa ny taranak'Israely no tanim-boaloboko Jehovah tompony maro ary ny lehilahy amin'ny Joda no volotiny dia ny anantena fitsarana marina izy kanjo fandatsahan-draha ny andro fahamarinana izy kanjo indro fitarainana. Zany ny zavatra hitan'Andriamanitra ary zany ny zavatra nataon'Andriamanitra noho ny zavatra hitany. Nanantena zavatra tamin'ny zanak'Israely fa tsy nahitan'izany noho izany nesoron'Andriamanitra ny fiarovana azy, ny fefy zay miaro azy mba tsy ho hitsakitsahana, mba tsy ho rombaina, mba tsy olo-toina, mba tsy ho simbana dia nesoron'Andriamanitra. Ry havana, amin'izao fotoana izay ainantsika izao amin'ny firenena malagasy dia afaka mba mijery isika sy mandinika hoe aiza ho aiza moa isika ary inona no zavatra misy mitranga ary mbola misy mitranga amin'izao fotoana ankehitriny izao firenentsika raha tokony hamoha tsara ny firenena dia manahoana amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Mova tokoa tsy tahaka ny ala ny fiarovana raha toa babon'ny hafa sy babon'ny avy any ivelany ny arena eto amin'ny firenentsika. Mova tsy tahaka ny ala ny fiarovan'Andriamanitra raha toa ka firenena manana arena maro samihafa zay mampiaiky izao tontolo izao mihitsy aza kanefa dia mahantra ny olona eo aminy ka ny ampanisa be indrindra amin'ny vahoaka malagasy dia miaina ao ambaniny izay farany ambany amin'izay tokony hananan'ny olona mba hananany fiainana mety sy mendrika. Zany no zava-misy isoron'Andriamanitra ny fiarovany mba ho voahitsakitsaka ny firenena anankiray raha ny fidiny kanefa miala amin'ny fanarahana azy tanteraka. Nde mbo jerentsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ty hoe inona ireo izay lazain'Andriamanitra ho fahotan'ny firenena izay ny fidiny ka nahatonga azy nanatanteraka izany fahatezerany sy fanesorana ny fiarovany teo amin'izany firenena izany. Anankiray voalohany dia izay voasoratra ao amin'ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny andinin'ny 10. Manao izao ny tenin'Andriamanitra hoe lozanareo zay manangona trano lalandava sady mampiaro vala ny say amin'ny sa ambara-pahatsisy itoeran'ny sasany intsony mba ho tonga ponina manirery eo amin'ny tany ianareo. Izao no reniny sofiko avy tamin'i Jehovah tompony maro. Marina tokoa fa ho foana ny trano maro. Eny, na dia izay lehibe sady tsara aza dia tsisy mpitoetra ary bata iray monja no vokatra amin'ny tanim-boaloboka 10 zemer ary efa iray monja no vokatra amin'ny voan-javatra eran'ny omera. Zany ny zavatra hitan'ny tompo teo amin'ny firenena ka nahatonga azy nanala ny fiarovana. Olona izay manangona ary tsy mieritreritra ny hafa fa izay ananany ny be indrindra ny zavatra rehetra ka na dia tsy hanana intsony aza ny hafa dia tsy mampaninina azy fa ny azy dia ny manana. Zany ry havana dia toa zavatra misy tokoa eto amin'ny firenentsika fa ahitana elanelana makadiry eo amin'ireo izay lazaina hoe tena manana sy ny tena tsy manana. Ary ny mahavarina indraindray dia tsy mahatsiaro mba hizara amin'ny hafa ny tena manana. Fa tsy ilay tsy fizarany akory aza no itenenan'Andriamanitra azy eto fa ilay fiezana hanangona raha manana sa iray dia mbola maka ny sa hafa koa dia mbola maka ny hafa indray mbola mba hitombo ka tsy misy intsony toerana ho an'ny hafa. Zany endrika zany ry havana no hitan'Andriamanitra teo amin'ity tanim-boaloboka firenena ny fidiny ity ka nahatonga azy nanala ny fiarovany teo amin'izany firenena izany. Tsy mahalala mitsinjo ny hafa. Toa olona mieritreritra fa izy rery dia afaka hiaina eto amin'ity tany ity na firenena ity satria azy avokoa ny zavatra rehetra ary azy avokoa ny ankabetsahany zavatra rehetra na orinasa na resaka fandaharahana ninonninona dia saika izy avokoa ny tompony. Zany dia manimba n'ilay fiarovan'Andriamanitra ary mahatonga ilay antson'Andriamanitra sy ny fikarakaran'Andriamanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny firenena anankiray ary marina ihany koa izany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray raha toa ka tia zavatra mioampampana ka tsy mitsinjo ny hafa akory ary raha
manangona sy mambabo mihitsy azy anyn'ny hafa mba hatonga azy anambe dia olona zay tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga ilay fifidianana lasa miala tsy eo amin'ilay olona na mivadika ho fanehoam-patezerana avy amin'Andriamanitra sy fanasaziana avy aminy. Zavatra anankiray faharoa izay hitantsika eto ary tsara ihany manambara azy dia manomboka amin'ny 1:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, lozan'izay mifoha maraina koa ka mitady toka, izay miboboka mandraparivon'ny andro ka ampiretin'ny divay, ary ny lokanga sy ny valia, ny ampongatapaka sy ny sodina, ary ny divay no fotom-panasany, ary ny asan'i Jehova tsy mba jereny, ary ny ataon'ny tanany tsy mba hitany. Ny filana, fitadiavana, fahafinaretana amin'ny alalan'ny fomba izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fimamona, ny fandizana sy filalaovana amin'ny fimamona sy ny fisotroan-toka. Izany no hitan'Andriamanitra atao amin'ny firenena io ihany koa. Ary raha mandinika amin'ny firenentsika dia indraindray totrany lasa zary fomba mihitsy azy ka tadiavina voizina ho kolotsaina ny fanaovana filibana sy filalaovan-dratsy amin'ny alalan'ny toka sy ny filana maro samihafa. Indraindray tena tsy andrin'ny olona izay hitsaharany amin'ny asa mandrara fanao amin'ny andavanandro mba hanatanterahana zany karazam-piainana zany ny tontolo eny izay tena lasa voizina ho fomba fanao. Ry havana, na tiana na tsy tiana dia manimba ny tenantsika ny fanaovana fiainana tahaka izany. Raha mijery ry havana dia indraindray variana mihitsy amin'ny hoe mivarotra an'ireny zava-pisotro ireny ny mpivarotra na koa mivarotra an'ireny atao hoe sigara ireny, fa amin'ny fonony dia efa misy soratra mihitsy manao hoe manimba ny fahasalamana, miteraka aretina, tsy azo atao betsaka fa manimba ny fahasalamana. Nefa dia malalaka ny fivarotana azy ary misy aza dokam-barotra mihitsy manome fanentanana ny olona mba hiditra amin'izany karazana fiainana izany ary hanjifan'ireny zavatra ireny. Raha ny tena marina havana ny olona izay fidian'Andriamanitra sy antsoiny dia nataon'Andriamanitra hoe tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina, itoeran'Andriamanitra. Ary dia ny ten'Andriamanitra hoe aoka tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra isika, fa izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra ihany koa. Raha takatritsika ny sarobidin'ny fidianan'Andriamanitra atsika olona, izy inona moa izay izaho no mba fidian'Andriamanitra hitoerana ato amin'ny fiainako, ato amin'ny tenako, kanefa dia nifidy an'izany izy. Raha takatritsika ny asarobidin'izany hoe olona izay nifidian'Andriamanitra ho tempoly aho, dia tsy hanao na inona na inona izay mety hahatonga n'ity tempolin'Andriamanitra tenantsika ity ho simba isika na hisy kilema isika. Ary izany no anisan'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, atolotro azy ny tenako manontolo mba ho tahaka ny tempoly masina azo ny anjakana tanteraka. Ny olona izay ombany fitarian'ny toka sy ny zava-mahadomelina dia olona izay indraindray tena tsy tompon'ny tenany intsony, ary matetika dia manova ny fomba fisainany. Eo amin'ilay indray mandeha sin-droa mety angamba mbola tsy dia tena hoe izay, fa rehefa mandroso amin'iny olona matetika dia voafatotra, ary zany famatoran'izany no mitarika ny fiainany amin'ny fomba fanaony rehetrarehetra, amin'ny fomba fiteny, ny fomba fanaovany zavatra, dia matetika moa dia miteraka aretina araka izay voalaza amin'ireny fonony ireny zavatra amidy manimba ny tena ireny isika. Izany ry havana ny hitan'ny tompo tamin'ny zanak'Israely nahatonga azy nanaisotra ny fiarovana. Ny zavatra hitantsika manaraka raha toizana ny famakiana ny teny, raha manomboka amin'ny 1:40 dia zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Lozan'izay mitalokeloka amin'ny kofehin'ny faratsiana ary mitarika ota toy ny amin'ny mahazaka sarety. Ny zavatra hitantsika eto indray dia ny fireriana ny amin'ny fanaovana ratsy, fifampitariana amin'ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
voizina ho zavatra mety, ho zavatra mendrika, ho zavatra fanao ary fampitaomana fanaovana ny ratsy. Ny andininy faharoapolo dia milaza izao ny ten'Andriamanitra raha manazava an'izany. Lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, zay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, zay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Lay fomba famadiana ny zavatra rehetra mihitsy ary fomba zay misy eo amin'izao tontolo izao izany. Tiana ho voizina ho tsara ny ratsy ary indraindray aza misy famoronana lalàna hanatsarana zay zavatra fantatra sy ekeny rehetra, indrindra ambaran'ny soratra masina fa ratsy. Ratsy lahy sika fa tsy ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy izay rara soratra masina, raraka an'izay nanaovan'Andriamanitra ny olona dia tsy zavatra zay tokony hisy akory. Sodomita no ilazan'ny soratra masina an'izany fomba fanaony tao Sodoma sy Gomora, ary nahatonga an'Andriamanitra nanapotika, anisany nahatonga an'Andriamanitra nanimba sy nanapotika sy nandrava ny tanàna Sodoma sy Gomora zany fomba fiainana zany. Amin'izao ankehitriny izao betsaka ny azon'ny fakapanahy hamoaka lalàna, hanome lalana ny fanatanterahana an'izany, ary ny tena zavatra mahaloza sy mampalahelo dia izao ny taky ny hidirana ny anatin'ny fiangonan'Andriamanitra mba ho zavatra tsy maintsy ekeny ny fiangonan'Andriamanitra, ny fanamasinana an'izany fanambadian'ny lahy sy ny vavy zany. Zay zavatra tena tsy eken'ny soratra masina ary tsy izany ilay vokatra tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny firenena sy ny olona izay nifidiny voalobodratsy zay manimba ilay fifidianana zany, mamadika ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Zany koa metan'Andriamanitra teo amin'ny firenena io. Raha mitoy tsika ny andininy faha 17 dia milaza izao ny ten'Andriamanitra: zay manamarina ny meloka noho ny kolikoly sy manala ny rariny amin'ny marina. Io moa ry havana dia anisan'ny antom-pisian'ny hetsika toivaka ny fahamarinana mihitsy ny miady amin'ny fomba mamoetra dia ny fanaovana kolikoly ho famadiana ny marina. Na inona na endrikany ary na ohatrany ahoana ny habeny sy hadiriny na kely na be, ny fanaovana kolikoly dia io no ao ambadika, mamadika ny tokony ho izy amin'ny tsy tokony ho izy, manamarina ny meloka. Ny kolikoly dia fanamarinana ny fomba izay atao kanefa tsy tokony hatao, fa manimba ny hafa mety amin'ny endrika fijery azy ivelany dia toa mahazo tombontsoa ngamba zay manao an'izany, satria vita aloha ny asa-panaoviny na ny zavatra nikendreny sy ny tadiaviny dia azony fa tamin'ny fomba maloto, satria manao kolikoly izy sy risoriso. Fa nitadidio mandrakariva dia izao: raha toa ka nahazo tamin'ny tsirariny ianao zavatra anankiray, dia misy foana ao ambadik'izay olona zay tokony ahazo ny anjarany, fa lasan'ilay mpanao kolikoly amana risoriso ilay anjara. Zany ny zavatra misy tena nahatonga an'Andriamanitra nanala ny fiarovany tamin'ny firenena izay azo lazaina hoe nofidiny manokana hanehoany ny fahatsarany, ny fikarakarany. Ry havana, raha mieritreritra ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra isika dia indraindray azo ny fakapanahy eritreritra fa hoe ny mivavaka, ny mamaky baiboly, ny makany am-piangonana sy ny karazan-javatra tahaka izany amin'ny fombafomba ivelany zay azo lazaina hoe fomba-pivavahana no tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika. Tsy ry havana, fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ary ny fiainana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny firenena na ny olona zay fidina dia izao: mipakatra any amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiarahan'ny olona anankiray amin'ny vady aman-janany sy ny ankohonany, fiarahany amin'ny mpiray vodi-rindrina aminy, amin'ny mpiarabelona aminy, fiarahany eo amin'ny resaka firenena, amin'ny fifandraisany amin'ny hafa. Zany ny tian'Andriamanitra ho hita: miaina amin'ny fahamarinana ve, tsy fahalovana ve no ampanjakaina,
tsy manao zavatra zay atonga ny tsy fahamarinana sy ny tsirariny hianaka ve. Zany de midika fa ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra de eny amin'ny fandraharahana zay atao andavanandro eny varotra sy ny fividianana, eny amin'ny asa mandraharaha zay atao eny, na inona sehatra misy na inona, eny amin'ny fianarana zay atao, tsy hividy diplôma ohatra sanatrian'izany na hividy vola ny tsara sy mpanadina mba hahazahoana ny fahafahana nefa ny hita izao fa tsy nanana ny fahaiza-manao. Zavatra maro be zay azo tany saina rehefa miresaka amin'ny olona ny zavatra hita sy iainan'ny olona. De averiko indray, marina fa mety nahazo ny anankiray, fa ny toerana zay tokony ahazon'ilay mendrika satria nety ny fofotra sy ny anatra izy ary tena hainy ny fanadinana zay natao ka tafavoaka ny tsara, fa saingy tsy izy no alefa na avela hiakatra fa ilay anankiray zay nanome volabe na nanome zavatra ho an'ilay olona afaka manapaka na koa tsy afaka manapaka fa afaka mangalatra ny fanapahan-kevitra ho amin'ny fanaovan-zavatra. Endrika tahaka izany fa anankiray zay ohatra tonga ao an-tsaina sy hita no ambala. Ry havana, nesorin'Andriamanitra ny fiarovana ary rehefa mamaky ny zavatra nisoratany Solomona mpanjaka zay nanana fahendrena sy nanana ny harena ka niezaka mba hamantatra hoe inona marina moa ty fiainany ity, ka nanao zay fantany rehetra sy zay zavatra azo nandramana rehetra mba hananany traikefa hangalany ny vokatra zany omena ny hafa. De niteny izy ao amin'ny toriteny toko fahaeninao hoe hitany fa misy olona nomen'Andriamanitra hanana ny zavatra rehetra, tsisy zavatra tsy nananany, fa saingy misy amin'ireny olon'ireny zay nataon'Andriamanitra manana fa tsy afaka akory mahita soa amin'ny zavatra zay ananany be dia be, tsy mafaka misitraka ny zavatra zay ananany be dia be. Mety noho ny aretina, mety noho ny fanambakan'ny hafa, mety noho ny fangalarana, mety noho ny hafa no misitraka amin'ny zavatra zay nangoniny sy nanaovany zavatra maro samihafa satria Andriamanitra no manapaka. Ka ny zavatra hitantsika dia ny hoe asorin'Andriamanitra ny fiarovana raha fa tsy hitany lay vokatra tiany ho hita eo amin'ilay olona. Na fomba ahoana no ataontsika mety azahoantsika zavatra zay verintsika hoe ilaitsika kanefa amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ilay zavatra tsy tian'Andriamanitra ho hita nanaovantsika azy, dia hain'Andriamanitra ihany koa raha tiany ny mahatonga antsika tsy mahita fahafahampo akory manana zavatra rehetrarehetra zay ilaina kanefa tsy mahita fahafahampo akory. Ao amin'io toriteny toko fahaenina io dia lazain'ny Soratra Masina hoe tsy mahita soa akory amin'izany toeran'izany. Misy ny olona ho izy no ela velona kanefa n'izay ela velona zay dia tahaka ny feno fahoriana fotsiny fa mikatsaka ny ahatonga azy ho ela velona izy mandany fananana, hery, vola, fanafody sy ny sisa. Dia marina tokoa fa miela ny fahavelomany, fa saingy izao tsy misy fahafinaretana, tsy misy fahitana soa, tsy misy fisitrahana amin'izany fahaelana zany akory. Andriamanitra ry havana dia tsy azo vazivaziana ao ny teny Soratra Masina zay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Ry havana, ao anatin'ny toivakany fahamarinana dia te hampiditra ao anatintsika ny fahasahiana hijoro hanao fanamby izahay. Fanamby hijoro ao amin'ny tompo na dia mandeha any amin'ny tsy fijoroana sy fialana amin'ny fahamarinana azany betsaka manodidina antsika. Fanamby hitondra ny fiainantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha marina sy ny hitsiny, mankahala ny kolokolo sy ny fahalovana rehetra sy ny fomba mampanao zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hoentina hanandratana an'ity firenena ity, mba hoentina hanehoana fa Andriamanitra dia afaka manandratra ny firenena, Andriamanitra dia afaka manafaka ny firenena, Andriamanitra dia afaka mitondra ny firenena hiakatra, Andriamanitra dia afaka maneho zavatra lehibe sy mahagaga eo amin'ny firenena raha toa ka miaraka amin'ny olona ka tena mijoro ao aminy. Fanamby tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika ny fahasahiana hijoro hanaraka ny sitrapony. Tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika ny fahasahiana handazy rehetra tsy araka ny sitrapony. Eny fa na dia mirangaranga aza ny fakapanahany mety fananakarena ny endrika fahombiazana amin'izany fomba maloto zany eo amin'izay hitantsika manodidina antsika. Isika kosa dia mety ho vitsy angamba kanefa ny rina sy ivavahana ny tompo dia mba ho maro satria ilaina
ny fijoroana amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia anandratra ny firenena tokoa Andriamanitra ary aneo ny voninahiny fa hainy ny mitondra ny firenena ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahombiazana, ho amin'ny fahafahana ary ho amin'ny fanehoana ny voninahiny raha toy isika ka vonina hiatrika. Ny fanamby izay mipetraka eo anoloantsika dia ny fanamby ny fahamarinana, fanamby ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ry havana ny tenin'Andriamanitra tiana ho ampirisihana antsika indray ary tiana mba hifampizarana amintsika. Mampahery antsika rehetra mba samy hitaona namana mba hiaraka ao amin'ny tompo. Fa hitan'Andriamanitra ny fahamaron'ny olona izay mandeha araka ny sitrapony ka dia miasa izy rehefa mahita izany. Ary noho ny amin'ireo olon'Andriamanitra ireo no inoana satria hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany fa tonga an'Andriamanitra hiasa. Ka dia sady hitaona ny hafa isika no hijoro tsy hozongozona fa toetra amin'ny fahamarinana ho fiadian'ny fahamarinana ho an'ny firenetsika ary indrindra ho voninahitr'Andriamanitra. Dia izay ry havana ny teny izay tiana ho zaraina fohy tamintsika indray dia mampahery antsika rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ho voninahitra, isika rehetra kosa anie mba ho omban'ny fiarovany tsy hiala mandrakizay amintsika izany noho ny fijoroantsika amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270 andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.